Dia faly miarahaba antsika rehetra tafahoana soamantsara indray eto amin'ity vidéo ity. Ny tantara kely ifampizarantsika dia ny tantaran'ilay ramatoa boka anankiray. Tantara efa tany amin'ny fahagola-be tany izy ity. Tamin'izay fotoana izay mbola tena nitokana be ny tanànan'ny boka fa tsy azona mpifangaroana tamin'ny tanànan'ny olon-tsotra satria tena mbola nampatahotra be ny abokana fa hoe mifindra. Dia tao amin'io toeram-pitsaboana ny boka io olon-dehibe daholo no natokana tao, tsy afaka nifaneraserana tamin'iza na tamin'iza. Dia kizikizitina avy izy rehetra afa-tsy ilay ramatoa anankiray. Io ramatoa io hita ho niavaka tamin'izy rehetra satria feno tsiky mandrakariva falifaly lalandava. Dia gaga ny mpiandraikitra ny toeram-pitsaboana hoe inona ary ny tsy ambaratelon'ilay ramatoa nahatonga azy hanana hafaliana mandrakariva. Hany ka tapa-kevitra ry zareo mifanaraka hoe hitsikilo izay ataon'ilay ramatoa mahatonga azy ho faly lalandava. Dia hita fa isan'andro, isa maraina amin'ny 9 ery ambony ery miandry ny vadiny izy. Dia ny vadiny avy aty ivelan'ny tanàna mifampitazana izy roa rehefa mifankahita, mifampikopakopa tanana eo amin'ny 3-4 minitra eo dia lasa ilay rangahy, dia lasa ilay ramatoa mamonjy ny fandaharam-potoana isan-karazany. Izay fionana fohy kely izay no nitarika ny hafaliana ny ainany nandritra ny andro. Dia hitan'ireo mpiandraikitra ny toeram-pitsaboana fa ay ny fionany tamin'ny vadiny isan'andro na dia tsy afaka niresaka mivantana fa kopakopa tanana fotsiny ny tsy ambaratelon'ilay ramatoa. Eto no ajanontsika ny tantaran'izy mivady. Inona ny tiana ampitaina amin'izay dia mino fa tsika rehetra efa nahazo ilay hafaliana vokatry ny fionana. Tsy mila fotoana ela be ny onana izy mivady fa fotoana kely 2 na 3 minitra isan'andro mifampikopa tanana nanome hafaliana n'ilay ramatoa nentiny ny aina nandritry ny andro mandra-piretiky ny masoandro dia ohatray hatrany ny asarobidin'ny fionana. Dia ndehary isika rehetra hiezaka arak'izay azontsika atao eo amin'ny fiainana hikolo an'izay fionana izay, fa ao anatin'ny fionana dia manova ny fiainan'ny olona isika, ary ny fionana rehefa tena atao amin'ny rehefa tena atao amin'ny mpitiavana marina tokoa dia mitondra hafaliana mandrakariva, mitondra voka-tsoa. Mirakosoa antsika rehetra.